Tanany tompontsika rehetrarehetra izay mbola manaraka hatrany ny fandarana eto anivon'ny pejy sy eto anivon'ny chaîne indray amin'ity andronio ity. Misaotra ny tompo isika mbola afaka ifampizara indray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tompontsika dia hivavaka avy hatrany mba tsy halava an'izao fiandohany izao. Andriamanitra rainay eo dia mbola misaotra anao indray izay raha mbola afaka ny ifampizara indray amin'ity andro izay efa notendrenao raha teo ity. Misaotra ny fandaminana rehetrarehetra, misaotra noho ny amin'ny olona tsiraray avy izay afaka ny anongilatsofina iaino anao, izay anome vahana, izay anome fahafahana, izay ifantoka tanteraka ao aminao andrenesana izay fanambaranao. Mresamy tsiraray avy indray androany manakambary ianao, manana teny ianao, na dia teny ray monjary marina fa mety ifampizara fahalalana izahay, kanefa tsy misy manakana anao mihitsy tsy resaka foana amin'ny zavatra rehetrarehetra tahaka izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay an'izao vavaka izao, amin'ny saotra indrindra Tompo. Amen. Eny ary amaky teny isika amin'ity androandroany ity izay ifampizarantsika amin'ny alalan'izao émission spéciale somary miavaka izao satria ho lavalava izy ity amin'ity androandroany ity. Romana 8:20 ka hatramin'ny 7 no ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo, satria izay fantany raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lamatoa amin'ny raha lamaro izy ary izay notendreny no natsoniko, ary izay nantsony no amarinina, ary izay no amarinina no nomeny voninahitra koa. Eny ary androany isika dia ifampiresaka kely mikasika ny atao hoe double prédestination. Ny fanazavana tsotra an'izy io dia zao hoe ny prédestination voalohany dia efa voasoratra mialoha ny olona izay ho very rehetrarehetra, ary tsy misy na inona na inona azo ny olona io atao mba tonga azy ho vovonjy rehefa voasoratra ho very izy. Zany hoe na ina na ina na ahoana dia tsy maintsy very foana izy. Zay zany ny prédestination voalohany. Ny prédestination faharoa kosa dia efa voasoratra ny anaran'ny olona izay ho vovonjy, ka na inona ihany koa ho ataony dia tsy maintsy vovonjy izy na angalatra izy na mon'olona na manina dia vovonjy foana izy. Zay ny atao hoe prédestination faharoa na double prédestination. Izy ireo dia zavatra ara-baiboly tanteraka, fa ny fanazavana azy no mila azontsika tsara mba tsy isiny ny fifanomezantsiny sy ny fandraisana diso ao anatin'ilay tontolo fanompoana. Ny zavatra fanambaran'ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa ny olombelona izay voavonjy rehetrarehetra dia efa voasoratra ao amin'ny boky ny zanak'ondry hatry ny fony mbola tsy ary ny fanorenana izao tontolo izao. Androantsika amaly fanontaniana maromaro mihitsiny izay azava aminao sy mety misy zavatra be dehibe no tenenanao tany aloha tany fa ho aseho atsika eto daholo dia mety misy zavatra be dehibe ho voahitsy amin'ny fahalalantsika ao anatin'izany resaka izany. Ny olombelona rehetrarehetra, ny olona izay voavonjy rehetrarehetra dia efa voasoratra ao am-bokin'ny lanitra daholo, efa voasoratra ao am-bokin'ny zanak'ondry daholo. Voalohany indrindra aloha zany dia diso ny fitenenana, fa rehefa misy olona atsoina dia tenenina eo dia manolo tena dia ohatra mananao endrikendrika mampalahelo sy miondrikondrika eo izy dia miteny manaiky Jesosy eo tompoko ianao, mpanjakako ianao sasisa, dia hozy izy le mpitory teny rehefa avy eo hoe androany voasoratra ao am-boky fiainana ny anaranareo manomboka androany ianareo dia lasa ohatr'izao sy lasa ohatr'izao. Tsy zay ny fahamarinana, fa ny anaran'ny olona rehetra izay voasoratra ao am-boky ny fiainana dia efa voasoratra hatry ny fony mbola tsy ary akory ny fanorenana izao tontolo izao. Zany hoe mbola tsy nisy ninina ary dia efa voasoratra hoe reto avy ny olona izay andova ny fiainana. Zay fotsiny aloha zany. Raisitsika tsikelikely mihitsy n'lay izy fa tsy andeha maika mihitsy ntsika mba azontsika n'lay izy. Zay fotsiny aloha zany. Zay rehetra tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainany zanak'ondry hozy izy any amin'ny apokalipsia dia iankohaka eo anatrehany bibidia. Le bibidia io dia système mondial sy ny zavatra rehetrarehetra
izay mbola hitranga eto am'ty zao tontolo izao ity, anaiky ny fandaminana, anaiky ny ordre, anaiky ny zavatra rehetrarehetra, tsy resaka betsaka mikasika an'izay tsika fa tsy zay raha teo no loha hevitra anio. Fa zay alohazany ny tapany voalohany iny, zay rehetra zay ihany koa zany de fomba fanambarana sy fanamarinana nyty resaka ty. Zay rehetrarehetra tsy manana ny anarany ao amin'ny bokyny fiainana zany a dia mazava ho azy fa very. Zay rehetra manana ny anarany ao anatin'io bokyny fiainana io a de voavonjy. Zay rehetra tsy manana dia ho very avokoa. Ohatrany ao anary fandehana izy io. Mifamatotra be ihany koa izy tia reo olona izay manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokyny fiainana zanak'ondry atsy ny fomba mbola tsy ary ny fanorenana zao tontolo zao a, de ireo no atao hoe olom-bo fidin'Andriamanitra. Olom-bo fidin'Andriamanitra. Ireo no atao hoe olona ao amin'ny Kristy. Mbola tsy ary ihany koa ny fanorenana zao tontolo zao izy ny Efesianina toko voalohany ny fahaefatra dia efa nataon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy sady, zany hoe ny zavatra rehetrarehetra zay hitatsika sy miseho rehetrarehetra izay mitranga eto am'ty zao tontolo zao itya, de zavatra efa fantatr'Andriamanitra raha teo ny zavatra rehetrarehetra hitranga sy ny zavatra rehetrarehetra iseho ary mialoha ny sehony zany zavatra rehetrarehetra zany dia efa nanao ny planina ny Andriamanitra. Misy fanambarana zay ny amin'ny testamenta taloha any milaza hoe izy ozy izy ilay manambara ny farany hatramy voalohany. Atony voalohany de efa fantany sady hoe inona ny farany. Zay ny atao hoe prescience, mafantatra mialoha ny zavatra rehetra. Ka noho ny amin'ny fahafantarany mialoha ny zavatra rehetra de lasa izy manao zay tokony ho atao aty amin'ny voalohany aty. Ohatra zany zao hoe raha fantatrao mialoha zao hoe inona ny zavatra hitranga, raha ohatra ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny resaka Jesosy hoe raha fantatry ny olona mialoha izy fa isy androba ny tranony dia ho ny ambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Inona moa ny dikan'izany? Raha fantatrao fa isy mpangalatra raha alina dia anao ny fomba rehetrarehetra ianao adeny zao, deny zao. Zay zany le atao hoe prescience. Fantatro fa raha alina de isy androba, mety ina moa ty izy ty? Mety somary lalindalina kokoa ary ny fahalalanao ny zavatra zay hitranga ralina, mety fantatrao mihitsiny hoe amin'ny sivo ralina ary zareo no avy ka hatram'izao de olona ohatran'izao no isany de ohatran'izao ny fitaovam-piadiany de zao avy no angaladiny sy ny sisa rehetra noho ny amin'izay antony zay de hietsika aho de ny zao mbola tsy misy nininona amin'ity andro maraina ity zao iantso gendarme, iantso polisy ako anao taratasy ako sy sisa rehetrarehetra de iomana ako de zavatra lafo vidy rehetrarehetra primiko daholy tedavako toerana manokana mihitsy de vady amanjanako alefako de zay sy ny polisy miandry alizy eo zay ny atao hoe prescience. Fantatrao meloa ny zavatra de miasa ianao mifanaraka amin'iny zavatra izay fantatrao mialoha iny. Eo indrindra raha lasaina-bavy le resaka ao anatina tontolona fanomponan'Andriamanitra. Ny tontolona fanomponan'Andriamanitra dia tsy prédestination fa prescience. Ny atao hoe prédestination mantsy de ohatran'izao, tahaka ny hoe robot fotsiny le olombelona de tonga de soratana ny momba azy. Ranona dia ohatran'izao. Ranona de ireto avy safidiny, ity avy ny ohatran'izao, ity avy ny ohatran'izao. De omenana azy ohatran'ireny manao film reny zany de misy ny atao hoe manao scénario. De lasa manao scénario, eto amin'ity fotoan'ity ianao mitsikitsiky, eto ianao mamoha varavarana, eto ianao miteny zavatra ohatran'izao, eto akaraty koa ny varavarana, eto mandeha ny tomobile, eto ohatr'izao. Zay ny atao hoe prédestination. Soratana de ny meloa ny zavatra zay ataon'ny mpilalao ary ny mpilalao de tsy mana-tsafidy fa tsy maintsy manaraka ny zavatra izay voasoratra ao anatin'ny scénario. Ny atao hoe prescience kosa de zao, le zavatra efa fantatro ny fisehoany sy fataterahany le izy de miasa mifanaraka an'izay. Tsy za zao no ny baiko an'le mpangalatra, tsy zavatra baiko natao nomeko an'le mpangalatra hoe zao angalaro ny tranoko raha riva de ohatran'izao am'izao fotoananareo no avy de zao fitaovana hoentinareo de zao ny ataonareo de zao ny ataonareo. Tsisy idirako zany fa le mpangalatra manana ny programany fa fantatro ny ataon'le mpangalatra ary mandeha ako ary miasa ako par rapport na arak'izay fomba fanaovan'lay mpangalatra io. Azonao ve le tsy mampitovy an'le izy. Ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy prédestination fa prescience. Satria Andriamanitra dia tsy manoratra ary tsy manamboatra
tsy robot ny fironon'andriamanitra eto ndray tsika zany de amalan'ny valim-panontaniana hoe amalan'ny fanontaniana anankiray hoe fa maninona andriamanitra no namorona devoly fa maninona raha ohatra ka tonga de nofoanana maninona ny tsy noforonona zany raha efa fantatra hoe anondrana io maninona ny mbola noforonona maninona raha ohatra ka iadamaseva tsy nasiana le ohatran'zao tsy nasiana le hazo teo afovoan'ny sa maninona ny ohatran'zao maninona ny ohatran'zao raha ohatran'zay zao natao de lamma tsara fiainana tsy nanana zao sy tsy nanana zao satria ny antony de zao zay indrindra no mandiso ny prédestination sy ny manamarina ny préscience raha ohatra ka prédestination zany hoe fanoratana mialoha ny zavatra tokony hitranga sy ny fibaikoana sy ny fanamboarana robot ny tao am-pon'andriamanitra dia tsy namorona ny anjely izay mitondra ny anarana hoe anjelin'ny fahazavana izy tsy namorona an'izay izy ny atao hoe losifera mantsy de anarana nomen'ny olona fa tsisa za losifera zany eo amin'ny baiboly fa anjelin'ny fahazavana no ao anatin'io lakitana mamiratra sisa misy anaranarana ohatran'izany zany nomena ao anatin'io baiboly io fa tsisa za losifera zany ao maninona andriamanitra nanao an'izany maninona izy no namela fa maninona no efa fatany raha teo le zavatra hitranga kanefa izy namela satria zay mandriamanitra fitiavana azy mandriamanitra fitiavana azy dia manome fahafahana ho an'ny tsirairay avy andriamanitra tsy namorona robot fa andriamanitra namorona anjely zay manan-tsafidy andriamanitra namorona anjely zay afaka ny safidy ary ny anjely sasany de ny safidy ny iaraka aminy ary ny sasany kosa de ny safidy ivadika aminy zay zavatra zay ireo no créature io ny zavaboary ny fironon'andriamanitra tak'izay ihany koa ny olombelona andriamanitra de namorona olombelona izay manan-tsafidy ary zay safidy izay zay ireo tsara fa rehefa miady hevitra ny olona matetika de efa maninona ny nomena ny safidy oreo olona fa inona moa ny zavatra mitranga eto amin'ny tantarany zao tontolo zao inona moa ny mahabetsaka n'ireny olona maty ireny inona nafaty inona ny antom-pisin'ny ady lehibe voalohany ohatra tsy resaka safidy ve tsy nety ho feheziny zay mieritreritra fa tokony tompony zao tontolo zao ny olona de miady mafy tsy mampaninina azy raha misy olona matapitrisany ary maty inona ny nahatonga fahafatesana be dehibe teto madagasikara tamin'ny taona 700 sy 700 tsy resaka safidy ve te anatsafidy ny malagasy tsy te anaraka ambokony fotsiny zay baikony ny frantsay de nohony am'izay anton'izay de niady mafy ary olona maro be amanetsiny ny maty sany zavatra zany de divan'olombelona edivan'ny olombelona ny anatsafidy ka nahoana lay zavatra zay edivana no tenenina ndray fa maninona ary nomena an'le izy kenao ary miady ho an'le izy inona ny antony andehanany olona be dehibe misafidy any amin'ny birao mpifidianana rehefa tonga ny fotoana ny fifidianana inona ny antony zany satria te hisafidy ary malahelo mihitsy ny any anaty ho an'ny sasany rehefa tsy afaka misafidy satria maninona zay no zofototra amin'ny mahaolombelona zay no mahaolombelona manana an'izay safidy izay ka andriamanitra dia manaja ny safidy ny tsirairay avy fantatra andriamanitra fa ny devoly de hivadika fa zao izy tsy maintsy mamorona n'le anjely satria zay raha teo efa fantany ny zavatra rehetrarehetra zay raha teo no zavatra izay efa nanapahany hevitra sy nataony sy ny taterahany ka na hivadika ary reto alefaso fanony amin'ny fahafantarako zay fivadiany zay efa nanao plan hafa ndray efa fatany melohan'ny famorenana fanorenany zao tontolo zao fa osombaindra olombelony zao tontolo zao efa fatany melohany nametrahana ny adama sy eva tao anatin'ny saedena fa anondra ny retolo reto ary ny fahalalany an'izay fahafantarany ny fahafantarany an'izay fanondranana izay de efa nanomana ny vahaolana mialohan'ny fotoana zay no mampatonga n'lay tenin'andriamanitra hoe mbola tsy ary akory ny fanorenana zao tontolo zao de efa voasoratra daholo reto avy ny anaran'ny olona miboky ny fiainany zanak'ondry zany hoe mbola tsy nanoty adama sy eva de efa mivoaka sady ny vahaolana atao anatin'ity teny ity ary Romana 7 de ovakitsika kely le izy to ianresakytsika zany andeny 10 no vakitsika toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy zany azy izy fa Rebeka koa dia nanananaka tamin'ny anankiray de tamin'ny Isaka razantsika fa raha tsy mbola teraka ireo ary tsy mbola nanao tsara na ny ratsy mbola ny ekibo zany mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana tsy avy amin'ny asa fa am'izay ny antso dia nolazaina tamindra vehivavy ny zoky ny anompony zandriny araka ny voasotra hoe Jakoba ny tiako fa Esau no alako mbola ny anaty kibo
de efa mipetraka ny décision an'Andriamanitra hoe Jakoba nytiako fa Esau no alako. Manina moa izy ty manavakavaka ve Andriamanitra amin'izany zavatra zany? Mbola any anaty kibo ozy izy le teny mbola tsy nanao tsara, mbola tsy nanao ny ratsy, fa mbola ao anaty kibo. De efa ozy Andriamanitra miteny Jakoba nytiako, Esau alako. Mbola tsy teraka akory zaho paster Tovo, te efa mipetraka fa hofidiko ahy io. Any am-bokin'i Jeremia toko voalohany 1:5 de fa nilaza le zavatra efa mifampiresantsika fa iny elabe hoe mbola ao anatin'ny kibo Jeremia de fa ozy ny tenin'Andriamanitra milaza hatry ny fony ianao mbola tsy ary nefa nofidiko ahy, hatry ny fony ianao mbola tsy nipetraka tao akibony reninao no efa noamasiniko ahy, mbola tsy nisy akory le asa izay natao. Andriamanitra efa manomana n'le solution, efa manomana ny zavatra rehetrarehetra, efa mandrafitra ny zavatra rehetrarehetra hifanaraka amin'ny zavatra zay ilainy azy. Zay ny atao hoe prescience. Fantatr'Andriamanitra dieny mieloha. Raha iresaka sika zany an'ity ohatra ity, resaka Jakoba sy resaka Esau, ina moa no tena olonan'Andriamanitra amin'ity Esau ity? Teo amin'ny zanak'Israely tena zava-dehibe indrindra sy lafo vidy indrindra ary tena masina indrindra zany atao hoe fizokina izany, ary tombontsoa tombondany izay nomen'Andriamanitra manokana ho an'lehilahy matoa. Fa Esau dia nanao tsinotsinona zany fizokina izany, natakalongarainy voanemba ray vili ilay fizokina. Ozy izy Jakoba koa moa fa tsora latsy isy ohatran'izany. De nona zokiny de mba meo amin'io ozy izy mba hoaniko, de ozy izy niarainy hoe inona kosa zany mba takalony. Raha ny tena marina zany le safidy teto amin'ny Jakoba sy Esau de misafidiny tsy de ratsy loatra, fa raha ny tena marina samy manondrana izy roa lahy, fa aloha misafidiny tsy de ratsy loatra de tsy izy afa Jakoba zany, satria Esau de ananao tsinotsinona ary ny teny ratsy mihitsy ozy izy ny fomba fiten'Andriamanitra hoe sady mihinana le hanina izy mieronerona ohatran'izany zavatra zany dia nisafidy Andriamanitra hoe satria efa fantatro raha teo fa ho ataonao tsinotsinona ny fizokina izay omeko anao, satria efa fantatro raha teo fa ataonao tsinotsinona ny fizokina izay omeko anao, de Jakoba no tiako fa ianao no alako. Le zavatra zany miankina amin'le zavatra efa fantatr'Andriamanitra deny mialoha ny zavatra zay atao aty afara, de mametraka amin'izay izy safidiny. Azonao le izy. Nao tsika iresaka famonjena amin'izay. Ohatrany ahoana le double prédestination, efa tsy double prédestination tsoa moa zany fa efa prescience le zavatra zay ambaratsika. Ohatrany ahoana zavatra mikasika ny famonjena ao anatin'le izy. Za zao ohatra olom-bovonjy, de misy olona anankiray miaraka amiko zay tsy vovonjy, zay tsy ho vovonjy. Ireo olona anankiroa ireo dia efa fantatr'Andriamanitra, zay le namakitsika ny Romana toko 7:7 teo 7:20 moa ka hatramin'ny 7 vakitsika teo de 7:20 de toy izao ny filazany, satria izay fantany raha teo no notendreniko hitovy endrika amin'ny zanany lahy. Zay le hoe prescience, efa fantany raha teo ny zavatra zay ataoko, efa fantany raha teo ny zavatra zay hitranga, efa fantany raha teo fa ho andray an'io filazantsara io ahako, efa fantany raha teo fa anisan'ny membre du corps du Christ, anisan'ny momba ny tenany Kristy aho. De ina ny zavatra nitranga mandeha amin'izay le tantara-piainako, misy zavatra mila tsy mifandona mihitsy zany ao anatin'le izy fa raha tsy zay de mampiady tenin'Andriamanitra tsika ary mampifanditra tenin'Andriamanitra anankiroa samihafa, fa zay no ahafahana mamoaka indrindra ny fatsorany ny filazantsara sy ny fanazavana mazava indrindra ny filazantsara. Efa fantany raha teo ny zavatra rehetrarehetra izay iainako, efa fantany raha teo ny safidiko rehetrarehetra izay amaritra ny fiainako. De ina ny zavatra mitranga, efa fantany zany any alohany hoe ity olona ity ny andray ny filazantsara ary ty anankiray ty dia tsy andray ny filazantsara. Manana mode de sélection izy fa tsy idirantsika be deaibe le izy fa izy mahandriamanitra azy zay le mahandriamanitra azy de izy mahalala raha teo hoe ahoana ny fandehany. Ka izay andray ny filazantsara io dia omeny fahafahana amin'izay mandray ny filazantsara. Azavaiko, zay andray ny filazantsara de omeny ny fahafahana mandray filazantsara, satria zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra izay nytenen'ny Jona mpanao batisa, tsy misy mahay mandray na inona raha tsy omena azy avany ambony zany. Matoa ahako
pasteur Tovo afaka nandray ny famonjena matoa ianao raha ohatra ka ianao any tokantrano any efa manana antoka any amponao fa novainy Kristy ny antopisinao ary efa tsy ianao tsy novelona fa Kristy Jesosy novelona ao anatinao ary ny antopisinao de velona ao an'ilay efa maty amonjy anao de zao ny zavatra zay lazaiko anao efa fantatr'Andriamanitra raha teo fa na andray any filazantsara io ianao ka nohony amin'izay fahafantaran'Andriamanitra raha teo fa andray an'le filazantsara ianao de efa nomaniny aty aloha amin'izay ny fanahy masina hikasika anao amin'le vanim-potoana izay ianonao an'le filazantsara ohatra zany zao hoe maheno filazantsara ianao 25 août 2012 am'izay fotoan'izay ohatra tena enina tena niasa tao am-poko Andriamanitra tena niova tanteraka efa fantatr'Andriamanitra raha teo fa ho sensible ianao en 25 août 2012 de amboariny am'izay ny zavatra rehetrarehetra dina moa testy volavolainy am'izay ny zavatra rehetrarehetra miprépare izy mitovy am'le resaka mpangalatra ho avy teo ihany ho avy mpangalatra amin'ny CV inavy ny tokony ataoko apetrako ny polisy ataoko ohatran'izao ataoko ohatran'izao ataoko ohatran'izao de ohatran'izay ihany koa nen'Andriamanitra efa fatany raha teo fa eto ako ny andray famonjena omaniny am'izay lasa am'izay miasa ny fanamasina lasa miasa mpitoroteny ka le mpitoroteny izay tokony mety ho andeha hitsangatsangana arya de tsy mahazo mandeha mitsangatsangana fa amboariko mihitsy ny programme andrangah fa rangah tsy maintsy mitory amin'ny anina tsy maintsy manao an'izao raha ianina satria androany olona io dia ovonjaiko androany olona io de hiasa ao am-pon'ny fanamasina androany olona io de tsy maintsy ho tonga ho amin'ny famonjena zay natao hoe prescience Andriamanitra mahalala mialoha ny zavatra ny fanapaha-kevitsika ny zavatra rehetrarehetra ao am-potsika sy ny ilany atsika zany koa mbola mandeha ao anatin'le izy am'Jaona 5:10 nilazan'izany tsy ianareo no nifidy fa zany no nifidy anareo ary ny antony nifidianako anareo dia mba handeha sy amo ary areta ny vokatrareo mba nomezan'ny ray anareo zay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na eniny zany na eniny raha tsy diso Jaona 5:10 andiny fa 9:12 Andriamanitra zany ato zany le fiainana izay misy atsika ankehitriny ato le fiainana izay misy ao ankehitriny eto le vanim-potoana izay nandraisako ho famonjena ary eto ny vanim-potoana fahavokarako Andriamanitra dia efa nahita aty mbola tsy ary ny fanorenana zao tontolo zao hoe ato le fotoana dia miandro fotsiny izy zany miandro ny fotoana fotsiny izy tanao ohatra le izy nahary ny tany sy ny lanitra ary ny tany de tsy nisy endrika sady foana ary fanan'Andriamanitra nambomba tambony lalina ary Andriamanitra ny teny hoe misy mazava de ary ny mazava mbola voany foronona ny tany de inona ny zavatra nitranga miandro fotsiny fanamasina miandro ny teny latsaka am'izay ny teny miasa am'izay izy vita le izy de ohatran'izay ihany koa teraka pasteur Tovo za zao 12 taona tam'izahako nandray an'izany famonjena izany kasihan Jesosy tam'izany famonjena izany miandro fotsiny fanamasina miandro fotsiny tsy 12 taona izy niandry afefa hatry ny fony mbola tsy ary fanorena zao tontolo zao de efa miandro izy vanim-potoana izay efa ikasihany sy amonjeny de efa miandro ihany koa izy vanim-potoana zay ampiasainy sy hitondrany sy tantanany sy mandra-pahatonga ny vanim-potoana rehetrarehetra izay avy tany ny azakazako eto am'izao tontolo zao zany ny atao hoe prescience Andriamanitra zany tsy mifidifidina mizatavan'olona ka miteny hoe ianona tiako ianona tsy tiako fa misy antony matoa izy miteny an'izany mbola tsy ary olona io de efa fatany fa inona ny safidiny olona io inona zavatra zay ho ataony olona io ozy izy Jesosy nilaza ny re mandeha any am-bokin'ny Lioka 9:12 rehefa miresaka izy mikasika an'lay mpanakarena sy Lazarosy de ozy izy lay mpanakarena nylaza hoe ory Abrahama raiko mba hirao Lazarosy hoeny ambony tany mba hitory am'ireo rahalahyko 10 hafa fa fahoriana loatra no manjo ahy aty de zao nambarany Abrahama hoe manana mpaminany izy aoko izy iaino an'ireo fa raha tsy miaino an'ireo izy na de isy maty itsangana ray dia tsy iaino izy inona ny dikan'izany zavatra zany ireo olona reo zay le hoe fa fantatr'Andriamanitra fa ty olona ty tsy miaino na de isy maty mitsangana azy nohony am'izay anton'izay tsy ho ampiasaiko ao anatin'ny olona izay tsy iaino io ny fanaiko masina azonao le fantehan'le zavatra
tsy ho ampiasaiko ao anatin'ny olona io ny fanaiko masina fa ity olona ity kosa dia andray ny filazantsara fahatsora-poa hitako fanetretena zay zavatra zay mantsy ny tena anisan'ny tena mahasensible an'Andriamanitra zay nambary Andriamanitra manohitra ampiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena rehefa ny olona ny hita an'Andriamanitra ary zay ny problema ny Esau nisy avinavim-po tao anatin'ny tao nataony tsinitsinina le avinavim-po zany tsy araka le fietreretatsika anazy tsy haiko moa hoe ina fahalalantsika zany miavinavy zany mantsy mangarika zay ny everitsika miavinavy na hoe arabaina de tsy mamaly fa ny avinavy eo anatrehan'Andriamanitra manao tsinitsinina ny fanomezana manao tsinitsinina ny zava-panahy manao tsinitsinina zavatra izay nomeny azy manokana Esau nanao tsinitsinina tonga de fantatra Andriamanitra misy toe-po miavinavy no amin'ny Esau no alako Jakoba nytiako noho ny am'izay antony zay dia ho amboariko ny toe-javatra ampatonga ny Jakoba ahazo ny tsotrano fa Esau kosa de hiala maina ary na de hitady amono any Jakoba ary Esau zany re anamboatra ny toe-javatra ampatonga ny Jakoba ho tafavoaka ao anatin'le tantara azonao ve ny fandehan'izany zavatra any ka ny famonjena raha lasenabavy dia pressionsa le izy efa fantatr'Andriamanitra raha teo zay andray ale izy efa fantatr'Andriamanitra raha teo ny olona zay tsy manana ny toe-po miavinavina ary io tsy azo angatahana amin'Andriamanitra io hoe ianina tompo mba atao voatra zao na ianina mba atao voatra zao fa Andriamanitra efa mahalala ny anjarantsika de ny mitory ny filazantsara fotsiny mitory ny filazantsara zay ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza atao am-bokin'ny Romana 7 eo akaikakeo ihany zany eo amin'ny andiny fa 7 tsika mamaky koa izay tiany amindrana fo no amindrany fo ary zay tia no amafina fo no amafiny fo ny olona anankiray tsy afaka mandray ny famonjena satria izy terenao zay ny problema zay ny olana zay ny teninako eto foana ny filazantsara de tsy fampitahorana raha fampitahorana dia manaiky fotsiny le olona de miara voafitaka nareo ianao voafitaka satria ianao mietrehitra hoe io fa nanaiky le olona nanaiky filazantsara izy de lasa vavaka le olona voafitaka satria izy mietrehitra fa nony amin'izy mivavaka de lasa voavonjy izy ny filazantsara tsy fampitahorana tsy fampanantenan-javatra fa Andriamanitra mamindra fo am'izay tiany amindrana fo ary zay tiany amindrany fo de omeny ny fanahy masina omeny ny fanahy masina ao boky ny asan'ny apôstôly 7 izy de milaza hoe ary zay rehetra nanana ny anarany voasoratra ho am-boky fiainana ozy izy de nino Andriamanitra mandamina sy mandrindra an'izany zavatra rehetrarehetra zany ka izy io antsy zavatra terena be deaibe amintsika mantsy ny te anery olona ho amin'ny famonjena maika be tery mety hoe tsy voatery ratsy le fahatsapana ny anatsika mety tsy voatery ratsy fa mba tena tery koa tsika tiako voavonjy ty zanako ty tiako voavonjy tatanay tiako voavonjy sandrinay tiako voavonjy ny avako ohatra zao de lasitsika manao eti-po be fotsiny de fanafo be fotsiny fa ny anjaratsika ny anjarako tsy mandresy lahatra na iza na iza ny anjarako tsy manampitamby na iza na iza anaiky na iza tsy anaiky za pasteur tovy tsy manampitamby na iza na iza za pasteur tovy tsy manana zo ampitahotra na iza na iza satria nanao an'izany zavatra ny araka rehefa tsy voasoratra amin'ny boky fiainana ianaran'iny olona iny mety manaiky izy eo imasonao fa aveo izy miala aveo izy miabandona aveo izy miala andaharana lazaintsika hoe verindalana sy sisa rehetrarehetra fa ozy izy tsika tamin'ny afatra farany izay fampizaraitsika fantatro raha teo ozy izy Paul laza fa lay zavatra zay nomeny de matoky izy iazona nyzany hatramin'ny farany satria maninona Paul de manana antoko fa ny anarako ao anatin'ny boky fiainana ao anatin'ny boky ny zanak'ondry tsy mety voafafy io fa efa ao io ary nony am'izay ao anatin'ny boky ny zanak'ondry zay efa assuré ny ato rehetrarehetra zay ny amerenako eto ny toriteny izay efa fampizarantsika tamin'ny andro sy ny vanim-potoanany hoe mety ho very ve ny famonjena fa rehefa tsy azon'ny olona ny resaka olom-boafidin'Andriamanitra rehefa tsy azon'ny olona ny resaka fahasoavana rehefa tsy azon'ny olona ny zavatra manodidina n'izany rehetrarehetra izany de ozy izy ny olona hoe mety ho very ny famonjena fa rehefa fantatry ny olona fa le lalaoany ka efa fantatr'Andriamanitra hatry fo mbola tsy ary ny fanorenany zao tontolo zao hoe azonao raha fantatr'Andriamanitra jereo efa manozongozona tanteraka ny mahandriamanitra n'Andriamanitra ny fieverana fa eto very no famonjena satria maninona efa fantatr'Andriamanitra fa le olona zany tsy aharitra hatramin'ny farany nefa mbola omeny ny fanamasiny ihany amonjy azy zany hoe le nomena anazy zany tsy fantatro araky ny resako tany amin'ny fotoana lasa tany atao hoe famonjena de zavatra maharitra mandrakizay
ka tsy haiko zany hoe inona no nomena an'le olona tamin'iny vanimpotoana izay nolazaina fanandraisan'ny famonjena iny satria tsy famonjena zany satria tsy naharitra mandrakizay le izy fa very teny am-pandehanana andriamanitra zany manao fahadisoana hoe olona fantatr' zao fa emotreny an-dalana no nomena fanamasina ikasika azy a de nanaika ny famonjena de nandray an'zany a de nandray ny fanamasina de niara-nomboana tamin'i jesosy a mba eritreretony zany niara-nomboana tamin'i jesosy a de niara-nalevina taminy a de niara-natsangana taminy a niara-napetraka taminy teo ambony any an-danitra ozy izy ny fanambaran'ny efesiana toko faharoa vita zay zavatra zay a ohatrany nanao fahadisoanako fa aile rangaty ka ialan-daharana tsy naposiky anjely a fafaondray le anarana voasoratra ao am-boky fiainana fa nisy disoka ile kajikajy teo aloha tsy a zany zavatra zany tena manao tsinitsinina ary tena mametraka an'andriamanitra eo amin'ny toeran'ny olombelona izay manao fahadisoana fa andriamanitra de milaza izay efa fatany raha teo no notendreny koa itovy endrika amin'ny zanany efa fatany raha teo ato mbola tsy ary fanorena zao tontolo zao efa fatany raha teo fa ohatran'izao ianao de ianao efa fantatro io izay efa fantatro ny fiainanao efa fantatro ny fahadisoanao zay ny fandeha le izy misy olona zany a ao anatin'le tontolo fanompoana mitady amoy fo noho ny amin'ny fahadisoana izay nataony ngiapetera ihany koa tady amoy fo saika namoy fo izy ny amin'ny fahadisoana zay ataony gogogo ny tomany mihitsy hoe tena intelo ny nandavako alay zanak'andriamanitra fo jesosy efa fantatro raha teo fa anda ianao ry petera ary noho ny am'izay antony zay de efa nomaniko aty amialoha aty ny vahaolana ary tonga de resahan jesosy petera zao a tsy mahazo mamoy fo a jodasy amoy fo zany ma tsy problème prédestination misy mampiasa adobe mihitsy hoe tena jodasy fe zany de tena tsy malatsafidy mihitsy ve izy zany fa tsy maintsy ho any amin'ny fahaverezana tsy maintsy nandany jesosy tsy maintsy apôstôly anankiray no nandany jesosy tsy andriamanitra no nibaiko any jodasy hoe lavo jesosy a na toroy izy a na midio izy a sy sisa rehetrarehetra fa safidipony jodasy izay ary noho ny am'izay safidipony jodasy izay efa fantatr'andriamanitra raha teo atry mbola tsy ary ny fanorenany zao tontolo zao de tsy maintsy jodasy safidiana satria tsy maintsy misy mamadika an' jesosy am'izay hiaraka aminy azonao ve zany zay natao hoe préscience fantatra mielony amin'ny jodasy fantatra ihany koa nge petera ozay ako tsy fantatro moa na efa nambarako teto fa ny fahotany petera nge ratsy kokoa no neny jodasy neny jodasy a tsisy teny mihitsy ny hoe overy any amin'ny elo zay manolotra ny zanak'olona hoe ampialatanany jentilisa na ovonona tsy mahavery any amin'ny elo ny fanolorana an' jesosy ho faty tsy mahavery any amin'ny elo ny fivarotana an' jesosy fa ny mahavery de zao fanambarany tenin'andriamanitra na iza kosa ozy izy jesosy mandahay am'ty taranaka sady mijangajanga na manota ity a dia ho laviko kosa izy a rehefa tonga amin'ny fanjaka ny raiko mba amin'ny an'ny anjelymasina ipetera nge nandany jesosy zay no mahatonga am' resaka fa ny fahotany petera de gravy kokoa ary gravy lavitra no neny jodasy fahotany petera de gravy lavitra fa zao andriamanitra efa nahalala fa jodasy mihitsy lay tsisy jodasy lay tsisy petera lay izy de nomen'andriamanitra diany mielo no manin'andriamanitra diany mielo ny vahaolana ho an'ny petera azonao fandehla izy zay ny atao hoe préscience arak'le nyteneniko efa fantatra fa amin'ny sivy alina no avy mpangalatra tonga de ho manina diany mielo ny polisy miandry azy miaraka amin'ny basy sy ny menoty sy ny zavatra rehetrarehetra zay ilaina tonga mpangalatra samborona fotsiny izy tonga de any efa fantatra raha teo ny isan'izy rehetra fantatra fitaovam-pediny fantatra ny tetika ny rehetrarehetra fantatra hoe avaizy izy nohiditra fantatra ny zavatra rehetra rehefa tonga izy tonga de milamina fotsiny zavatra rehetra ka efa fantatra andriamanitra ho atsika zay ao anatin'ny fiazakazahana ho atsika zay manao fahadisoana enao mety manao fahadisoana be mihitsy ny fijeriny masonao azy zao ny lazaiko anao efa fantatra andriamanitra mbola tsy ary akory fanorena zao tontolo zao fa anao an'iny fahadisoana iny ianao fa na de efa fantany ary fa anao an'iny fahadisoana iny ianao mbola tsy niemitra izy fa mbola nanapa-kevitra ihany raha ohatra zany zao tsika 2020 manao fahadisoana goavana be ianao amin'ny fomba fijerinao azy manao fahadisoana ngeza be mihitsy ianao fijerinao azy tamin'ny 2015 ianao nandray famonjena efa fantatra andriamanitra ny tantaram-piainanao any amin'ny hoavy rehetrarehetra fa tsy nanakana anazy tsy namonjy anao tamin'ny 2015 ny zavatra zay ataonao amin'ny 2020 azonao ve le izy fa ianao no manamely tena
de anao no miteny tratra ny zanatsipika amin'ny rehetra alefa nylay ratsy jereo ty anao firifiry amintsika moa ny reraka ao anatin'izany firifiry amintsika nefa miravoravo tana nefa vovery za ty de efa mba ohatran'zao ange za taloha efa mba ohatran'zao nge za taloha za efa ohatran'zao za efa ohatran'zao fa tratra ny filatsahana tratra ny fitaka tratra ny fandrika tratra ny fanameloha-tena maro isan-karazany tsy tafavoaka itsony androany a te hiresaka aminao efa fantatr'andriamanitra fahadisoanao mbola tsy nanao an'iny akory anao mbola ianao nitsinjatsinjaka be mbola nanandra tanana mbola faly be nandray famonjena iny tamin'iny de efa fantatr'andriamanitra i olona faly be io anao an'izao indray andro any petera lokaloka be jesosy io na de hiala aminao andanao ny olona rehetra za tsy mba andanao fa fantatry jesosy andao a enao efa hoe zaho atsy andanao zany iaraka ho faty aminao a zao anda ianao fa zao a tsy adevitra be tsika fa zao rehefa mibibaka ianao de ampaherezony rahalanao mbola tsy nanao ny fahotana akory petera mbola mafana fo be izy milaza andriamanitra efa manomana jesosy efa manomana ny vahaolana sy ny zavatra rehetrarehetra izay tranga ka za ty ampahery atsika androany a ninina zavatra mitranga ao anatin'ny fiainatsika hiditra ao anatin'ny famaranana am'izay zany tsika inona no zavatra ho raisitsika ao anatin'zany ozy izy lay tenin'andriamanitra milaza am'izay toy any romana toko vavalo a andiny faraky amy telopolo inona am'izay ary ozy izy no lazaitsika am'zany zavatra zany raha andriamanitra momba atsika iza no atohatra atsika zay tsy niarozana lafa natolo ny amonjy atsika rehetra izy tsy omeny atsika maimempona miaraka amikova ny zavatra rehetra iza no apanga an'lay olona zay fanofidian'andriamanitra hatry ny fony mbola tsy ary zao tontolo zao andriamanitra no manamarina azy tsisy afaka mepanga nahoana iza no manameloka kristy jesosy nefa maty sady nitsangana tamin'ny maty ary mifona mitoetra eo tananakavanan'andriamanitra ary mifona ao atsika iza no asaraka atsika fitiavan'i kristy tsika izay efa fantatr'andriamanitra raha teo ary notendreny itovendrika am'zanany lahy fa orina fahantrana fanenjehana mosary fitanjana loza sabatra kanefa am'zany rehetrarehetra zany a manoatra no mimpandresy isika amin'ny alala lay ty atsika efa fantatr'andriamanitra dieny mielo reto avy le anoatra no mimpandresy azonao izy efa fantatra daholo rea za zany te ilaza aminao ianao reradreraka ianao kivikivy raha manana antoka ianao fa velonao anatinao kristy fotoana fatanjany zao ay zavatra mandalo kay zao zavatra manjoa zao ay zavatra miserana kay zao fa mifandreseko efa voasoratra eritreretinao zany zavatra any ianao mbola milomano anatin'ny ady kay ny fandresenao efa voasoratra ianao mbola milomano ao anatin'ny fanameloha-tena ao anatin'ny fakiviny mety ao anatin'ny farerahana mety mieritreritra ianao amty andro androany ity zarangatena androany fotoana farany andehanako any am-piangonana any zarangatena manao an'zao zarangatena anao pôzy mitsy aloha am'ty fanompona an'andriamanitra ty fa tena ohatrany tsy mandeha am'izay loany za te ilaza aminao androany fa ny fandresetsika nge efa voasoratra efa mpandresy isika zay ny fanambara manoatra no ny mpandresy isika tsy mifidy atsika andriamanitra raha hiala sy abandona iny tenatena mpitaontsika tsy mifidy izy fa za efa fatany fa tsy maintsy tonga hatramin'ny farany tsy maintsy avita fiazakazako tsy maintsy avita n'lay zavatra izay efa fantany raha teo fa ho ataoko efa fataza fa ho ataoko lizy a de soratany fotsiny sisa zay ny tsy mampitovy le prédestination en préscience ny prédestination soratana ireto ny ataonao io ataovy taterao daholo ay ty adiny ty ataovy tsy zay le izy fa ny préscience de zao efa fantatry fa ataony ty anao an'zao io de soratako amin'ny anina izy anao an'zao soratako amin'ny anina izy anao an'zao soratako azonao le izy zavatra natao a de soratana tahaky ny olona manoratra tantara ny anankiray zany olona manao film fa ny anankiray olona manoratra tantara tonga de oatra zay le izy première guerre mondiale soratanao vita le guerre soratanao le izy zao avy zavatra nitranga tsy misy nininona hovainao ao fa le zavatra nitranga ny soratanao ao de tahaka zay ihany koa le préscience fa ny tantarany guerre fotsiny moa zany vita le guerre de soratana fa nen'andriamanitra indray a eto le guerre fa mialohan'iny de efa fatany sahady le izy a zay le hoe manambarany farany hatramin'ny voalohany ka zany rano te ampahery atsika miolomaiza daholo ao anatin'ny fanompona mireheta manompo fa ny lalatsika efa fantatra tsy misy zavatra vaovao zany ao anatin'io tsisy zavatra tahorany zany ao anatin'io ozy izy ako manambara sy mampahery foana hoe rien n'est hors plan efa fantatr'andriamanitra raha teo fa tsy mifidy anao izy tsy antso anao izy raha fantany fa hiabandona raha hialan-daharany ianao
fa matoy anao matsapa ny famonjen'ny Kristy. Zay no mampatonga atsika mila manana antoka tsara zay le Romana 9:9 ao anatin'io ihany hoe ny fanahy de miara-milaza fanahy itsika fa zanaka Andriamanitra tsika. Fanahy eniko ao anatiko ao zany. Rehefa manana zay antoko zay milamina no avy rehetrarehetra. Zay iainako androany tsy maninona zavatra mandalo, mety miaina problema ianao, mety miaina fahasahiranana ianao, mety mampahory anao mivadinao, mety misahirana rabola ianao sy sisa rehetra. Ampatanjao ny fonina fa fantatr'Andriamanitra raha teo fa ho tafavoaka ianao ary voaka ho mpandresy, tsy hoe mpandresy arabola fa ho mpandresy ao anatin'ny fakapanahy iorina ao amin'ny Kristy ary aharitra ao amin'ny Kristy. Zay zavatra zay ny atao hoe persévérance des saints na faharetan'ny olona masina. Efa fantatr'Andriamanitra raha teo zay rehetra haritra ka dia mahereza daholy. Ny hafa kosa izay tsy anisan'izany olom-boafonjy izany dia nafenina ary tsy nampafantarina atsika mihitsy ny anaran'izany mba tsy hampatonga atsika hifidifidina ho hafahafa maso fa tena hitory ny filazantsara mikahalalana satria Andriamanitra irery any arak'ilay vakitsika. Amin'ny Romana 7:7 teo hoe zay tiany amindrana fo izy any mahalala hoe iza ny amindrana fo andray ny filazantsara ary iza nao mafina fo tsy andray an'izany filazantsara zany. Aza atao manetsina be ny sainy zany rehefa mijery zanakao ianao jereo ampitiavana izy itoroy filazantsara atsangano arak'izay izy zay olona manodidina anao rehetra tian'Andriamanitra daholo reo rehetra reo ary tsisy fantatritsika zay hovonjena sy tsy hovonjena fa ny any ataontsika dia ny misaotra ny tompo dia mitory filazantsara manaparitaka an'izany fotsiny tsisy hevitra maro akafetsifetsena maro isan-karazany sy ny namany rehetrarehetra fa dia mitory arak'izay tokony ho atao fotsiny. Zay indray ny afatritsika amin'ity androandroany ity raha misy manafantaniana aza atao SMS, aza atao commentaire midira MP avetranina miantsoa tarbia dia zay ny fotoanantsika mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa amin'ny fotoana manaraka toy izao indray samy tahiny tompo daholo tsika. Veloma tompoko.